Politsanina ao anatin'ny lafim-baovao manasongadina ny zavakanto antsika ny fahasiviny volana Jona avizao no fotoana omen'ny tarika Ambondrona mpankafy azy ao amin'ny CCESCA Antanimena anomboka amin'ny telora tolakandro ny fotoana amin'io andro io ary hilalaovana an-kira avokoa ny vokatra rehetra ao anatin'ilay raki-kira vaovao ny tarika ity. Efa tafiditra ao anatin'ny famerenana tanteraka ho fanomanana ny fampisehoana ampiakarana an-tsehatra ny raki-kira fahaenina Havaoziko ny tarika Ambondrona. Ambondrona Havaoziko, ity moa raki-kira nivoaka tamin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana febroary tao amin'ny lapan-kolontsaina. Dia ampiakarana an-tsehatra amin'izay le izy ray manontolo zany. Dia hilalaovana amin'ny CCESCA Antanimena amin'ny lahady fa 7 volana Jona amin'ny 3 ora. Dia ny tapakely moa zany efa mivoaka amin'ny nektaraka tapaka ao dia raki-kira ihany koa réservation daholo moa zany izy rehetra. Dia ny raki-kira mazava ho azy fa eny amin'ny elite GSM sy tekno iny zany eny amin'ny magazay eny misy ny raki-kira amin'ny misy fianambidy moa zany izy eny. Dia ohatr'izay koa amin'ny CCESCA amin'ny finiako fampisehoana toy ny raki-kira rehetrarehetra hatramin'izay moa zay no mahatonga izy olona laovina amin'ny CCESCA Antanimena satria ny raki-kira rehetrarehetra ilay tanàna ny avy mandrakizay toy izy ihany dia rehefa 5 ity moa zany Havaoziko rehefa enina dia hilalaovina amin'ny CCESCA daholo io fingan'ilay izy zany dia hiakatra an-tsehatra foana amin'izay ilay izy manomboka eo. Dia raha malalaka moa ny zava-misy amin'izao fa zay no mahatonga anay io fitaina izao ilay izy dia mity indray ny 2e semestre mitondrana azy amin'ny fahazotoana sy ohatran'izay. Dia manantena antsika fa 7 volana Jona ao amin'ny CCESCA Antanimena fampiranana ny raki-kira Havaoziko. Tsara tsy ahivina fa efa amidy eny amin'ny nektara Ambato mitsangana ireo tapakira izay réservation avokoa amin'ny vidiny 5,000 sy 2 alina ariary.